Niatona andritra ny 2 andro ny fampianarana ato amin'ny lycée Philbert Tsiranana. Amin'ny 7 ora sasany ora nandalovanay tsy misy mpianatra na iray etỳ amin'ny tokotany-tsekoly nefa tokony ora fialan-tsasatra. Fampiantona fampianarana no ataon'ireo mpampianatra ato amin'ny lycée hatramin'ny alatsinainy 20 Mey teo raha ny filazan'ny tompon'andraikitra fa tsy grevy akory. Tsy fantatra mazava ny antony fiantona fa ny fanemorana ny EPS Blanc kosa no fiantraikany amin'ireo mpianatra. EPS Blanc izay efa nanomboka ny alatsinainy teo. Fivoriana nataon'ireo mpampianatra no ny atombohan'ny raharaha ka namoaka izao mifanapa-kevitra izao no ny fahatsapana ny tsindry azo lena sy ny fanaovana tsinitsinina azy ireo eo amin'ny fanatanterahana ny asa fanabeazana. Io no votoatin'ny taratasy nalefan'izy ireo tamin'ny tompon'andraikitry ny lycée. Iverina kosa ny fampianarana ny alarobia 7 Mey 2024.